Faly miarabantsika rehetrarehetra indray zao atoandro zao. Hiresaka kely mikasika an'ireo malagasy aty ivelany isika ka te hody any Madagasikara satria normalement efa nisokatra ny sistany ao Madagasikara de mikatona indray de misokatra de mikatona indray tsy haitsika tsonina ny tena marina. En tout cas aloha zany ny avy aty Frantsa de misokatra. Ka izao androany zany de hiresaka manokana momba an'io fotsiny satria nahoana ny nandritry ny coronavirus iny de samy mapody ny teratany tsirairay avy ny firenena tsirairay. Ny frantsay mapody ny teratany frantsay eran-tany hody any aminy, ny amerikana ohatr'izany, ny sinoa ohatr'izany ny rehetrarehetra. Fa amin'ny malagasy tsy fantatra fa maninona mandritra ny premier confinement aloha voaka miditra ny président ny république sy ny mpikambana anaty gouvernement fa ny olona tsy mahazo mivoaka. Izy nefany tsy de tena hoe misy andehandevina na hoe misy maty na misy marary fa andeha tsangatsangana andeha jery zavatra aty Frantsa aty. Ka izao zany ity zany tena ataoko hoe aloalika andranombary ho an'reto teratany malagasy izay tavela any Koweït reto. Tsy hiditra amin'ny hoe inona nandehanany tany na hoe manina izy ny tany fa ny zavatra misy matoa ny malagasy mandeha mila ravinahitra de satria tsisy ravinahitra ao Madagasikara. Matoa ny malagasy mandeha miasa ohatra ny andevo any amin'ny pays hafa any amin'ny firenena hafa satria tsisy asa ao Madagasikara. Dikan'izay zany le défaillance na le tsy fahatomombanana ataon'ny fanjakana izay amin'ny resaka asa, ny tsy fahafahan'ny fanjakana mamorona asa sy manome asa ny tanora ny malagasy ao an-toerana mahatonga ny olona mandeha mila ravinahitra eraky ny eran-tany na akany amin'ireny pays arabo ireny. Zao zavatra misy efa herintaona zay no nanidy ny ataontsika ny fireneny ireo firenena arabo ireo ka alefa ny mody daholo izay tsy teratany ao aminy, alefa ny mody de efa nisy avy amin'ireo firenena ireo nandeha sambo de navela fotsiny ny antso natao ivelan'ny Madagasikara tsy navela niditra de nisy maty tao anatin'io sambo io, misy narary tao anatin'io sambo io fa de navela ny ena teo tsy haiko tsony izay nefa rany. Fa izao amin'izao tsika amin'ny teny izao de misy vehivavy ohatra ny vehivavy daholo eto raha tsy diso sa misy lehilahy ihany, vehivavy ny ankabeazany aloha 7 isa ary ohatra ny mbola ny ampony isy io satria ny eto zao reto listy eto amiko reto io 107 nisan'ny zareo ary mbola miampy mety hoe mahatratra ny 20 any izy hatramin'ny nahazoana an'ity listy ity ka hatramin'ny androany satria mitombo isan'andro ny isan'ireo malagasy hoe tokony alefa mody ireo. De izao voalohany aloha tsy miantoka billet na miantoka ny frais an'ireo ankizy ireo ny fitondrana malagasy, tsy miantoka avion, tsy hoe miafrete avion, tsy miantoka ihany koa ny hoe izy no miantoka ny hôtely na ny fanapodiana andreo fa samy mianto tena ireo olona ireo. Tsy hoe akory ny corona avy any Koweït matanjaka kokoa noho ny corona avy aty Frantsa na avy any amin'ny pays hafa fa maninona no avy aty Frantsa afaka makany Madagasikara, ny avy any Madagasikara makaty, ny avy any Madagasikara mandeha partout fa ny avy any Koweït tsy afaka mody ao Madagasikara. Nefa ny fepetra dia tonga le olona de manao test PCR alohany andeha eo amin'ny fahatongavana, manao isolement mandritra izay andro tenenina eo de manao inona moa ty de zay vao mandeha.
fa inona no problème tsy anaovana zay eo andreo vehivavy avy any Koweït reo satria nahoana tsisy bizina ho afanjakana le izy fa le avy aty a Frantsa avy aty Europa misy bizina ho andrindrina Rakotomanga sy ry Tinoka sy ry ministry ny MAE sy ny ministry ny tsy fantatro tsony zay mendraikitra n'io resaka ina moa ty transport io tamin'ireny fotoana nidin'ny frontière reny tsy nisy andro ray tsisy avion tao Madagasikara tamin'ireny fotoana nisy ny confinement mamaivay reny tsy nisy andro ray ka tsisy olona vao Madagasikara mivoaka sy miditra na manamaty na tsy manamaty na mamorona ary business be tsisy ohatr'izany tao amin'ny ambassade de France ambassade de Madagascar taty Frantsa sy ny any amin'ny MAE any Madagascar sy ireo ministère de tutelle mendraikitra ny fanomezana dérogation tamin'izany satria aty a Europa zany eritreretina hoe manambola le olona dia afaka lorina ohatry ny volosana ohatry ny akoho dia mandoa zay mpandoavina nation mba hodiny any Madagascar dia mandoa le olona mijouer le jeu le olona fa ireto vehivavy avy any Koweït reto zay miantoka ny tenany andeha hody aty iantoka ny tenany amin'ny hôtely hody any Madagascar ny firenena any Koweït no manome miaffrété avion manokana hodin'izy ireo dia tsy mahazo autorisation de vol sy autorisation hiditra ao Madagascar izahay nefa dia maheno mahita fa misy avion amina firenena hafa ohatry ny hoe Qatar mahazo miditra ao Madagascar maka olona maka andreo teratany Filipiana sy tsy haiko ina piasan'ny Sherita rehefa inona zany mahazo autorisation le avion dia rehefa inona tsy mahazo satria zao ny antony rehefa tsisy bizina ho an'zareo le izy dia tsy manao izy rehefa misy bizina le izy dia milaza izy fa anao zao matahotra coronavirus tsy avela miditra le avion fa matahotra coronavirus hatramin'ny oviana natahotra coronavirus indray ty fanjakana manana seva matanjaka be ty voatelo andro efatra andro tsika zay nahita ny famorim-bahoaka natao tao Tomasina nataon'ireto mpitondra matahotra coronavirus reto ohatr'izao olona be dia be ary dia tena mahafaly mihitsy mety an'le olona maro be satria hoe resy ny coronavirus ao Madagasikara miverina amin'ny laony ny fiainana ary dia tena tsy misy an'izany hoe geste barrière tsisy hoe masque tsisy hoe inona fa dia mandegona donc tsy matahotra coronavirus zany ao Madagasikara satria ny mpitondra no mamory andreo olona ireo fa maninona rehefa apiditra an'ireto olona zato reto zato fa tsy hoe zato tsy hoe 107 000 fa 107 personnes rehefa apiditra an'ireto dia sala milepreux sala boka ireo olona tsy mahazo miditra fa rehefa ry Rasoa Marimaka sy ry Tsiliva sy ry izy koa député izy le anankiray non tsy vahiny nandeha tany Dubai any amin'ny pays arabo any mandritra ny fidiny frontière mahazo voaka sy miditra satria reny olo reny zany tsy andairany coronavirus nefa ny andeha amoaka volamena ny antony Denis Stella voaka tao namoaka volamena tsy tratra fotsiny le isa dia namoaka volamena reny tsisy antony andeha voana any ankoatra famoana volamena dia zao ny olona andeha hody any amin'ny tany satria deja aloha le tany izay mampiatrano azy tsy manaiky ny hijanonany ao dia ireo olona ireo mba manana firenena teratany malagasy dia maninona tsy avela miditra i Andry Rajoelina izay milaza hoe anao antemerany tanora isika maninona na mba jerevanao aloha reto olombelona velona reto
zay ireo tanora nandeha niasa any Koweït no tsy fisiana asa. Maninona ireo raha ampidirina aloha dia mba karakaraina. Rimialy Rajoelina milaza fa andeha hanao promotion de la femme, leadership de je sais pas quoi. Maninona raha jerevanao reto vehivavy 700 reto aloha, maninona tsy raisinao ny andraikitra ataovy izay idiran'ireo olona ireo eto. Ataovy izay idiran'ireo olona ao a Madagasikara. Manao test PCR izy alohan'ny idirany ao anaty avion, manao test PCR izy midina ny avion, manao test PCR izy alohan'ny hivoaka ny hôtel, mbola afaka lorina reo ohatra ny akoho izy ao amin'ny hôtel mandritry ny 3 andro sa 5 andro le isolement ao. Tsy maninona fa aleo izy aloha hody. Fa tsy hoe rehefa avy aty Europa le olona misy euro dia mahafinaritra anareo ny bizina amin'ireo olona ireo dia mahazo-mody ny dôly ny olona avy aty. Fa rehefa avy any Koweït ireo olona ireo tsy manana chance ireo olona ireo, tsy manana safidy, tsy afaka mijanonao izy. Mba fantatra hoe aiza zareo amin'izao fotoana izao, aiza sala amin'ireny olona hoe nangalatra sanany ireny voatazona any amponja izy reto tompoko. Ao anatina fonja ry zareo miandry ny rapatriement. Nefa ireo olona ireo dia tsy olona hoe nangalatra na olona hoe namono olona na hoe nanodikodina volam-panjakana na hoe nanao impliqué tamin'ny affaire SMMC na hoe impliqué tamin'ny affaire écran plat na hoe non, tsy izany. Kanefa dia tsy mahazo mody. Natsoina ny mashivoan'ny agent ino moa ty ny consulat ao Arabie Saoudite izay miandraikitra ny Koweït ihany koa. Izy ndraika no mibizina amin'ity rapatriement ity. Rehefa zatra tsy azahoany vola dia tsy mahefy izy. Dia avelany ao le olona. Andrasana tsy haiko inona izany le andrasana avelo fato ireo olona ireo. Sa avela ho aninonao? Sa atao ahoana? Na le firenena rehefa manontany tena mihitsy hoe firenena koetianina hoe fa maninona moa izany ny tsy ekeny malagasy any mampiditra an'ireto, nefa ny henony zareo hoe mampiditra avion avy any Europe tsika. Izao no teneniko. Raha misy amin'ireo maninona hoe amin'ilay zareo entassé ao anatin'ny fonja ao ka sanatria zany misy arety mandripaka ao sanatria zany dia crime contre l'humanité ny anarany ary génocide ny anarany satria efa betsaka zato zany raha sanatria ireo maninona ao ary zany dia eo ambany ambony lohany Andry Rajoelina zany ary tsy mialo eo satria ianao ny tompona andraikitra voalohany ao Madagasikara. Eo ambony lohany Rina Rakotomanga zany izay rehefa resaka dérogation dia molamola izy no miandraikitra anazy rehefa hiditra ao Madagasikara. Eo alohan'ny Tinka Roberto zany, eo amin'ny lohan'ny Tinka Roberto zany, crime contre l'humanité zany raha maninona ireo olona ireo. Eo alohan'ny ministre population izay tsy aninona. Samy matahotra plasy daholo tsisy mahasamy mandray andraikitra. Fa ny transport, population, fonction publique, ny ACM, je sais plus quoi, ny présidence ny ao amin'ny rehetrarehetra ao tokony kiondo ao na fomba ampidirana andreo. Fa tsy sarotra aminareo mandray fepetra autorisation anankiray afahany io avion io miditra ao Madagasikara dia mampiditra andreo olona ireo. Dia tonga soma tsara reo gasy ireo manao test à l'entrée, manao isolement. Fa aiza kosa fianakavian'ireo olona ireo. Za zany tena miantso aho fa ianareo izay fianakavian'ireo olona any miasa ny Koweït ireo manifestez-vous, mipoira anareo tamin'ny fahanginanareo, miraisahina mandana mangataka any amin'ny fanjakana ny ahafahany avanareo miditra. Fa izahay dia aty mijery fotsiny tazapotsiny mahita ny avion 350 place feno epoka isan'andro avy aty Europe. Maninona ny avy any Koweït tsy afaka miditra.
Sa le virus avy any Koweït Omicron puissance 2 sa 3 sa coronavirus puissance 4 any any fa ny any amin'ny hafa coronavirus mihiba tsy mitombona tsony amin'izao any hoe noho ny antony famena-pahasalama satria rehefa manokatra amin'ny anankiray ianao tokony afaka manokatra an'ity arahana fepetra ary araka ny teneniko tsy misy vola mivoaka amin'ny fanjakana ny famohanana io fanomezana an'io autorisation io fa izay indrindra ny problème tsy misy vola miditra ho azy io dia izay ny tsy hanaovana anazy ka izay zany dia miteny non tsy hoe rehefa misy business ho anareo dia afaka manao dérogation dia mamoromorona excuse hoe raha misy an'izao dia mahazo dérogation nefa ny vola ny tena antony io izany teny aminareo fa ny ankabeazan'ny olona nanana marary nanana maty tamin'ireny fotoana coronavirus ireny tsisy tonga tany Madagasikara satria tsy nanambola nanaovana bizina anaovana dérogation fa ny olona izay voatery tsy maintsy nandeha nanao business mahitahita mavuvu moa izy azay reny no afaka niditra fa ireto mpiasany Koweït reto satria zany tsy matolotolotra ao aminareo dia tsy avela mody tsy kena zany avelao reo oloreo ody ary dia omena i fotoanareo rehefa ohatranareo ka tsy apody andreo dia andray fepetra izay ataonay izay tous les moyens apody andreo fa tsy azonareo atao manahaka anareo tsody nefa nareo manokatra frontière anaovanareo business amidinareo lafo be hatrany amin'ny 4 000 € any ny ina moa ty biena business class fa ity zany tsy misy avion firetenareo tsisy vola miditra any amin'ny transport zany tsisy vola tsisy vidina billet tany aminareo tsisy vola miditra any aminareo zany tsy m'intéressé anareo tsisy dérogation nangatana tany aminareo tsirairay andoavana 3 000 € tsy m'intéressé anareo zany fa izany fahatanareo malagasy fa business be matsiravina no ny ainana tamin'ireny dérogation reny namidy le dérogation ok izany ho fatapoko fatam-pirenena manomboka izao namidy ary reo ministère de tutelle momba ny manome dérogation reo no mivarotra an'izany nanaovany zareo kolikoly taty ambadika le izy mba hahafahan'ny olona miditra ao Madagasikara normalement zany dérogation zany tsy tokony amidy tsy tokony sandana vola fa tokony rehefa teratany malagasy dia mahazo miditra any Madagasikara ohatran'ny teratany rehetrarehetra amin'ny firenena ray fa ny antsika nanaovana business le izy dia izao misy andreto vehivavy avy any Koweït reto malagasy dia hodiana fanina izay nylazako eo raha te andraikitra ianao miala rajoelina io misy zatra concret andraisanao andraikitra fa tsy blablatage pour rien anao an'izao io aratsita ray aman-drenireo malagasy ireo ianao andeha apodio ny zanakao fa tsy ny zanakao Frantsa ihany no apodinao voaka miditra eo zazy ireo koa zanakao ireo malagasy ireo apodio satria ianao ny ray aman-drenireo fa rehefa tsy hanao an'izay nareo dia miteny fa andray fepetra izay fa tsy ekena intsony ity nareo toatra manao izay say-patanareo non tsy azo ekena intsony zany zao dia mitomany le olona tokony nandeha omaly efa tamin'ny 24 novembre zareo tokony nandeha dia naemitra satria tsisy vola nomena fanjakana tsisy business tsisy kolikoly io moa le lazaiko hoe ireo le 73 députés nilaza hoe stop corruption ry any ry Rakotomanga ry zaby reny aiza ty stop corruption amin'izao lasa corruption non stop misy ary reto mpitsara aiza le mpitsara miady amin'ny kolikoly aiza ny haute cour de justice dia tsy mba menatra ve haute cour de justice io mandritry ny firitaona izay dia eo anarany fotsiny tsy manao ninina zangany dossier ny tsisy
Tsy ny dossier tsisa le tsara mihitsy tsy mahefa satria nahoana io vao nahazo 4-4 avy any filohan'ny République hono. Cadeau du président de la République. Taovy sérieux. Cadeau amin'ny ahoana? Nga io volan'ny babanao sa volan'ny endrinao? Sa volan'ny paosinao nga no na nividanana an'io 4-4 namenandreo mpitsara ireo io? Volam-panjakana io tompoko. Ary ny volam-panjakana tsy lasa volan'ny filohan'ny République. Ny volam-panjakana dia volam-bahoaka. Ka bahoaka izay le fitenenana nomeny cadeau amin'ny ahoana? Voiture de fonction izany hoe mijanona eo io. Rehefa miova le toerana lasa retraite le olona dia mijanona amin'ny Cour suprême io. Voiture de fonction io. Ny atao hoe don. Raha ohatra izao manome don ny PNUD, manome don ny ONU, manome don ny Union Européenne, tsy milaza mihitsy ny ambassadeur hoe cadeau avy amin'ny ambassadeur ty. Tsy miteny mihitsy le ambassadeur hoe cadeau avy amin'ny Giovanni, izany ny anaran'le ambassadeur ny Union Européenne. Na hoe ny représentant ny PNUD hoe cadeau avy amin'ny représentant ny PNUD ty. Mais non, tsy volany nanao io. Volan'ny Banque mondiale io, volan'ny PNUD io, volan'ny Union Européenne io. Raha nanome trosanao koa ohatra nanaovana téléphérique ny frantsay, tsy cadeau avy amin'ny Macron indray Andry Rajoelina. Fa trosa avy ao amin'ny kitapom-bolam-panjakana. Izany hoe contribuable frantsay rehetra nanome an'iny. Fa iverenako sa c'était entre parenthèses. Oka ody reto olona reto. Apartao faran'izay zokony ty videoako ty. Mba hoen'ny fotsofin'ireo. Mba hoen'ny aingana koa. Fa satria mbola vonina ny apody andreo malagasy ao Koweït reo ny fanjakana koesiana fa mila ny autorisation any fanjakana malagasy io apiditra ny avion eo de mody reo olo reo miaraka amin'ny fepetra rehetra izay apetraka ny fanjakana. Ary zony izany, zony malagasy mody amin'ny taniny. Tsy azo fefena zany zavatra. Tsisy pays anankiray raha mametra ny ponina ao aminy na ny teratany ao aminy tsy hody ao amin'ny tany afa-tsy Madagasikara rery ihany. Nefa tsika masa mapiditra afrikana, masa mapiditra zao rehetrarehetra, mapiditra européana, mapiditra zao rehetrarehetra zao. Fangareny ny corona hoentindreny angatsy corona. Zay zavatra ho resako androany fa dia mametraka mandra-piona sy mandra-piresaka indray amanahaka tsika hiresaka momba ny Apollo 21. Mandra-piona daholo ary.